Valy miarabantsika tsirairay avy indray tratra izao alarobia maraina fa 5 volana May izao. Soran'Andriamanitra isika fa mbola meno ny fitiavany, namborany famonjam-pony hatrany ka mbola velonaina soamantsara. Andreny tena Andriamanitra isika amin'ity maraina ity ka manasanao hivavaka. Andriamanitra tsara indrindra varim-pisaoranao izay ny amin'ny tombonandro sy ny tombontsoana izay menao anay. Dia nilany manjakariva ianao ary mbola mitohy hoeto ankehitriny. Aposaka ny fitiavanao sy ny fahamarinanao. Angataka aminao mba andatsaka sy hanome ny hery avy aminao. Dia ny fanahy fahamarinana izay aso aminay, anazava ny teninao ary koa ho tanolonaka tokoa ny fonay. Ka mitenena rehefa voninkainanao izay aminaran'i Jesosy. Amen. Teny mofinainantsika androany dia manao mifanampy mba handroso. Alaina amin'ny Romana 5:1 manao hoe fa isika dia matanjaka dia tokony hitondra any amin'ny fahalemeny malemy, tsy hitady izay hahafalin'ny tenantsika ihany. Amen. Tsy tian'Andriamanitra ny hipetrahantsika eo amin'ny sezan'ny mpitsara ka hifampitsarantsika. Rehefa mahita fahadisoana eo amin'ny hafa isika dia eo koa tsaroantsika fa mety ratsy kokoa noho izany aza ny helontsika eo mason'Andriamanitra. Raha vokarina amin'ny rahalahintsika izay ho ilohintsika, aoka tsy haparibary ny fahalemena isika, fa angataka amin'Andriamanitra kosa mba hitasy hanampy azy ireny handresy ny tsy mety izay ataony. Ankasitrahan'i Kristy izany toe-tsaina sy fihetsika tahaka an'izany ary hanokatra lalana ho anao izy mba hanaovanao tenim-pahindrena izay hanome hery sy hanampy an'ireo malemy amin'ny finoana. Voatay ny fifanampiana izay atao ao amin'ny finoana masina indrindra, fa ny fandravana kosa dia asa feno mampangidiana sy fahoriana. Miray afo amin'ireo zanany mijaly Kristy, satria izy hoe arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireo rahalahy kely indrindra ireo no nataonareo tamiko. Ny fo tsirairay dia manana ny fahoriana sy ny fahadisom-panantenana ka tokony hokatsahantsika sy hamahivanana ny enta mavesatry ny hafa amin'ny fanehoana ny fitiavan'i Jesosy amin'ireo manodidina antsika. Aoka isika tsy hijery ny fahalemen'ny hafa fa hanombana ny fahadisoantsika. Izao ny fanontaniana tokony hapetraky ny tsirairay. Moa ve mihavana amin'Andriamanitra ny foko? Moa ve izay ataoko izao dia manome voninahitra an'ilay raiko izay any an-danitra? Raha ny kolokolo toe-tsaina ratsy ianao, aok'izany ho fohanana, tsy ho amin'ny fanahy adidinao no manongotra hatramin'ny fakany mihitsy, tsy ho am-ponao ny zavatra rehetra mandoto. Tokony ho fingorana ny fahangidiana rehetra, ratsy izany dia hosimbany hery miasa mangina ratsy avy amin'ny hafa zany. Aza vela hitoetra amin'ny sahan'ny fo ny zava-maniry misy poizina, ongoto isan'ora zany ary voaleo solo ny fitiavana. Aoka Jesosy hitoetra amin'ny fanaky. Kristy no ohatra ho antsika. Mandeha mba hanao soa izy ary velona mba ho fitahiana ho an'ny hafa. Dia tahaka izany ihany koa tokony handeha mba hanao soa isika ary velona mba ho fitahiana ho an'ny hafa. Ny fitiavana no nanome endrika kanto sy nanandratra ny asany rehetra ary omena baiko mba hanaraka ny dia-tongony tokoa isika eny amin'ny tontolo rehetra misy atsika eny. Izany no irariako aminao amin'izao maraina izao, dia mba handehananao tahaka ny efa nandehanana ihany koa. Amen. Ianay tsara anjesan-danitra, misaotra Tompo ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny fitahianao. Angataka aminao izay mba omenao ny hery mba hahafahanay mandeha tahaka ny nandehananao ihany koa. Tay manokana ny tsirairay avy izay miaina izao fandaharan'izao, ka mba ho dia-tongotra tokoa ny andehananay mba hahafahanay mahazo ny hery rehetra avy aminao. Anaran'i Jesosy. Amen. Salama tu isa
miaino